Nanomboka androany ny fampahafantaran'ny programan'ny Madavision numéro 2 amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo. Natomboka teto Analakely zany tamin'ny alalan'ny fizaranan'ny flyers izay misy ny apahan'ny programanay voalohany mbola hidiny izay eny anivon'ny fokontany rehetra ampahafantatra ny programa izay miantefa mivantana amin'ny mponina. Raha ny Madavision manokana dia resy lahatra izahay fa ny mponina aloha ny tokony manana ny toerany sy mivelatra ary manana maizy azy zay vao manana maizy azy ny tanàna. Raha ny stratégie natao zao campagne zao moa dia manantona avy hatrany ny mpifidy mampahafantatra an'izy ireo ary mandresy lahatra an'izy ireo amin'ny programa izay aroso. Ka ny programa izay entinay dia sady tsotra, azo tanterahina tsara ary misy fiantraikany mivantana amin'ny mponina eny anivon'ny fokontany. Lara-pahamehana daholo ny rehetra raha ny atao amintsika fa hitantsika eny anivon'ireny programa ireny izay miantefa voalohany eny anivon'ny mponina sy fandaminana ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izay no apetrakintsika ho lara-pahamehana. Ny zaraina androany zao ny programa dia momba ny rano, ny bassin izay mampijaly ny mponina eny anivon'ireny fokontany ireny, ao koa ny fandriampahalemana sy ny lalakely. Misy vahaolana napetraka amin'izay ny rano, ny paopin-drano sy ny bassin erahana miasa avy hatrany miaraka amin'ny mponina eny anivon'ny fokontany. Ary ny fandriampahalemana kosany izay tokantrano rehetra vonona iara-iasa amin'ny commune dia ho asiana jiro, panneau solaire eo aminy ka sady mazava ny eo tokotaniny no mazava ny lalakely. Ho asiana vavahady koa eny amin'ireny lalakely ireny mba hitandrovana ny fandriampahalemana. Fiara-miasa foana moa atao eny fotony ny tanjonay atao amin'ny Madavision. Dia tsotra ny anay hovidin'ny commune ny fako hivadika vola amin'ny fako satria ny commune dia manana teti-bola ho fanadiovana ny tanàna. Fa vonona izay atao amin'ny Madavision tena hitondra fanatsarana indrindra amin'ny fiainan'ny mponina eny anivon'ny fokontany. Raha ny programanay koa izay androany momba ny embouteillage, ny fomba fiasanay moa dia problema iray vahaolana maromaro. Ny embouteillage rehetrarehetra teto Antananarivo dia efa nojerenay avokoa. Misy toerana efa ho 500 no hitanay fa anisany mampitohana ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Apetraka ny fandaminana indrindra ho an'ireo taxi be ary efa misy coopérative vonona ny resy lahatra zany amin'ny vahaolana izay entinay. Fandaminana no atao, fandaminana mba samy manara-dalàna daholo dia efa mety miva à 50% ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Izay ny andraikitry ny ben'ny tanàna mametraka an'izay rafitra izay ary jery hoe manaraka an'izay daholo ny rehetra. Manana programa momba ny tsena sy ireo mpivarotra eny amoron-dalana izay atao amin'ny Madavision. Misy foto-drafitr'asa lehibe izay ho arosinay ary ahafahan'izy ireo miditra ao anatin'ny ara-dalàna zany. Tena rary tokoa ary azo idiran'ny rehetra zany ho an'ny be sy ny maro. Ka dia ampitony ny fitantanan'ireo mpivarotra amoron-dalana ho ampidirina amin'ny ara-dalàna ianareo ary misy foto-drafitr'asa ho arosinay amin'izany.